Araka ny natazanantsika azy teo dia nanatrika ny fiaonana tampanao gazety sy ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny reny ambasady samy hafa ireny ny tompona andraikitra na ihany koa zany ny mpanolotsaina avy eo anivon'ny repoblika eto Madagasikara mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika Antinambary eto izay nitarihina Andriamatoa Henri Rabarinjaka tao aorian'ny fanazavana nentin'ireo diplomate ireo moa dia niresaka mahakasika ny fampihavana-pirenena ity taliany kabinetra ny filoha-pirenena ity. Onge misy lalàna mifesy zavatra voalaza ka io amin'ny samy manana ny anjara ndraiky eo amin'ny fitondram-panjakana manazava ny zava-misy rehetra hoentsika gambany amin'ny fotoana tsy ho ela ny fipetraky ny momba ny Ravalomanana any Aleppo. Efa fantatra fa izy mikasa ny fofonian'ny marika Ravalomanana ary tsy maintsy hoe tazomina ve fa tsy misy hoe fomba hafa ahafahana miaro azy miaro ny ainy. Fangamo itsika rehefa manao zavatra io ange tsy hoe fijerena ny Andriamatoa Ravalomanana ihany fa ny resaka ny filaminana ny resaka ny fantenen'ny filoha-pirenena sécurité any aloha. Io zany samy manana ny fomba fijerany olona rehetrarehetra fa izay ny fantatry ny fitondram-panjakana fa tokony ho atao mba hitandrovana ny any Andriamatoa Ravalomanana ny fahasalamany sy manodidina azy ary indrindra koa ny filaminana ny tany sy ny fanjakana. Satria miresaka hoe entraîna le resaka entrée illégalement eto Madagasikara. Article 83 code pénal. Ny olona rehetra samy afaka manao interprétation le tsika rehetra ke zany dia vao mahita hoe misy texte le izy fa io samy manana ny anjara tandrifina samy manany za tsy andeha hanao ny asan'ny fitsarana za tsy andeha hanao ny asan'ny amin'ny resaky ny sécurité fa hitantsika teo fa ny zavatra tsapa kosa dia zavatra mangarahara tsisy afenina amintsika ny zavatra misy mahakasika ny réconciliation kosa hoana ny eritreritrareo amin'ny appel rehetrarehetra efa nentin'ny communauté internationale ka ny filoha-pirenena nge efa namerina an'iny tamin'ny voatenarisy tamin'ny latsinainy hoe zavatra ny ambony indrindra mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia ny fampihavana-pirenena ka misy ambony lavitra noho izany ary mbola naveriny ary nge hoe ny fampihavana-pirenena tokony ao anatin'ny fampihavana-pirenena no tokony niverena ny Andriamatoa Ravalomanana teto tanindrazana zany hoe tsy amin'ny mapitaka tsy amina zavatra afina fenina sy ianina ny vahoaka.